Nanokatra toeram-pivarotana vaovao etsy amin'ny Lasity Ivandry Alarby kosa ny Agrivette saika hita ao an-toerana avokoa moa ireo entana rehetra izay efa nahafantarana an'ity tranombarotra ity hatramin'izay toy ny fanafody edina amin'ny bibikely. Ireo entana tadiavin'ny mpanjifa aty an-drenivohitra toy ny fanafody edina amin'ny moka sy ny lalitra ho famonona ireo karazam-bibikely eny an-jaridaina, ny zezika, ireo no anisan'ny atotry ny trano fivarotana vaovao izay nosokafan'ny orinasa Agrivette etsy amin'ny Lasity Alarby. Misy karazany telo ireo vokatra ireo arak'izany dia ny vokatra mifandraika amin'ny ara-pahasalamana, ny vokatra ho an'ny fambolena ary ireo vokatra ho an'ny fiompiana. Misy ataontsika zany hoe karazana entana izay tadiavin'ny mpanjifa amin'ny ankapobeny, tadiavin'ny mpanjifa eto amin'ny renivohitra. Raha fantatrareo fa tsy Agrivette zany matetika dia miasa amin'ny tontolo ambanivohitra, kanefa manana ihany entana izay azo atao hoe ilain'ny olona eto amin'ny andrenivohitra zany i Agrivette dia noho ny fitakiany ankabeazan'ny olona hitanay amin'ny ankapobeny rehefa tonga any amin'ny birao dia betsaka ny olona manana zaridaina kely, mikarakara voninkazo kely, mikarakara biby mety hoe tsy voatery akoho foana no resantsika, mety hoe manana alika zareo na manana saka zareo dia manana an'ireny entana reny zany Agrivette dia natokana eto amin'ity centre commercial Lasity ity ka ho an'ny olona zany izay te hikarakara zaridaina, ho an'ny olona izay te hikarakara voninkazo, ny alika, ny sakany dia misy zany rehetrarehetra momba zany rehetrarehetra zany eto amin'ny Agrivette tika eto Koronana. Ary izy ity zany voavoaloha mihitsy nanokatra an'ity atao hoe Agrivette boutique ity zany izahay. Ankoatr'ireo fa dia mampiavaka nyity toeram-pivarotana ity ihany koa ny fisian'ireo teknisiana izay afaka manoro-hevitra tsara ireo mpividy. Ny vokatra voakan'ny Agrivette moa dia tsy aivina fa eo amin'ny elanelana simika sy biolojika nefa dia tsy misy fiantraikany ratsy amin'ny tontolo iainana sy ny fahasalamana. Anisan'ny zava-baovao eto ihany koa ireo karazana voninkazo afaka atolotra indrindra amin'izao akatoky ny fetin'ny farantaona izao.